Fankalazana ny fahafitopolo taonan'i Bishop David Oyedepo ilay fiainana fenao fiantraika sy rafitra fandovana. Rehefa mankalaza ny fahafitopolo taonan'i Bishop David Olaniyi Oyedepo isika amin'ity Septambra 2024 ity dia manaja ilay lehilahin'Andriamanitra izay nanana karazam-piainana nanisy fiantraikany lalina tamin'ny fiainan'olona tapitra isan'ny maro manerana izao tontolo izao. Teraka ny 17 Septambra 2017 izy tao Omoro, fanjakana Kwara, Nigeria, ary ny diany dia anisan'ilay finoana tsy mba miovaova miaraka amina fomba fitarihana mba hampahitana ny taona 2017 tao aorian'ilay fionana masina. Bishop David Olaniyi Oyedepo dia nahazo didy hanafaka izao tontolo izao amin'ny fampahoriana rehetra ataon'ny devoly amin'ny alalan'ny fitoriana ny teny finoana. Izany fahitana miavaka izany no niteraka ny fiangonan'ny finoana velona na ny Living Faith Church maneran-tany, fantatra ihany koa amin'ny fiantso azy hoe fiangonan'ny mpandresina Winners Chapel. Ilay asa fanompoana dia nahatsangana ilay toeram-pivoriam-bavaka Faith Tabernacle ny taona 1770, efitra fivavahana misy seza 5,000 ny taona 2010. No ilay fahitany tsy nitsahatra nihitatra dia nanambara Bishop David Olaniyi Oyedepo ny fananganana ilay toeram-pivoriam-bavaka The Ark, efatra fivavahana misy seza 577 sy 1,000 sy tilikambo misiona misy rihana 20 izay ho lasa foibeny ny asa fanompony raisam-pirenena. Ity tetikasa makadiro dia vavolobe ny fanokana tena ny maharitra amin'ny famoronana ilay rafim-pandovana ny finoana izay hanompo ireo taranaka ho avy. Mihoatra lavitra noho ny altarany fiantraikan'ny Bishop David Olaniyi Oyedepo amin'ny mpanorina ny Université Covenant sy Université Landmark azy sy ireo rafim-pampianarana hafa dia nanova ny fomba fanabeazana ao Nigeria izy. Bishop David Olaniyi Oyedepo dia lehilahy tia andramatovadiny Faith Abiola Olaniyi Oyedepo. Raim-pianakaviana be fitiavana ireo zanany efatra mahomby izy dia David Junior, Isaka, Lova, Joyce izay samy manaraka ny diatrongony avokoa ka nanao fandraisana anjara lehibe amin'ny asa fanompoana sy mihoatra izany. Ity sehatra maharay ara-panazy ity dia mahasahana ihany koa ireo taizany tsy voaisa manerana izao tontolo izao izay eo ambany fibeazana ka nahavita zava-dehibe misongadina amin'ny sehatra misy azy avy. Eo pahatrarany Bishop David Olaniyi Oyedepo izao fahafitopolo taona izao ary dia tsy hoe mankalaza ireo taonany fotsiny isika fa ilay rafitra fandovana napetraka ity lehilahin'Andriamanitra ity izay manana fiainana toy ny fanili-pahazavana, finoana, fanantenana. Ireo fampianarany dia nanova fiainan'olona maro. Ny fitarihany dia nanangana fanjakana lehibe maro ny finoana ary ny fitiavany an'Andriamanitra sy ny olombelona dia mitoetra ho aingam-panahy ho an'ny rehetra. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fiainana ary mivavaka ho azy isika mba ho amin'ny tratry ny taona maro mitsingerina amin'ny asa fanompony feno fiantraikany izy. Ny fiainanao dia vavolombelona ny herin'ny finoana, fahitana sy ny fanoloran-tena tsy miova amin'ny antson'Andriamanitra. Engany ny fahazavanao itoy amirapiratra ho amin'ny taranaka maro mifandimby. Arapaina tratry ny tsingeritaona fa 70 taonanao, Bishop David Olaniyi Oyedepo.